Fatsimpana etin'ny pasteur Ratsianarivo Lea. Vavaka tsika tompoko. Ray malala ô, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo ianao, ary ianao Jesosy Kristy Tompo no nanome ny fanainao masina mba hitaridalana anay sy hampianatra anay. Misaotra indrindra mankasitraka anao izay ilay telo izay iray tratra izao maraina izao, noho ny fitiavanao sy ny famindraponao ary ny famelan-keloka izay tolotra ao aminay isan'andro. Ary dia mahatsiaro tokoa izay Jesosy ny teninao malaza hoe amin'ny fahamarinana no ampiorenana anao, aza manahy ny fampahoriana fa tsy atahotra ianao, na ny fampitahorana fa tsy hanakaiky anao izany. Izany tokoa ndry Andriamanitra Ray Zanaka no ampairezanao anay amin'ity andronio ity, ary mahatoky anao zahay satria tao aminao Tompo no nametrahanay ny fitokisanay, koa dia tsy hanahy na atahotra izahay. Eny fa na dia ny zavatra mety ho vakivakianay sy ho lalovanay ara dia mety hahatonga anay ho reraka, ho kivy, kanefa kosa Jesosy ianao no mahafantatra ny zavatra rehetra, dia mahatoky sy mino anao zahay amin'ny fonay manontolo. Misaotra indrindra Andriamanitra Ray io, satria ny lanitra ao tokoa dia maneho ny voninahitra ao, ary ampianaro izay hatoky ny famonjena izay nataon'i Jesosy Kristy Tompo teo ambony hazo fijaliana, manomboka amin'ny zavatra kely indrindra izay mety eritreretinay fa hanahirana anay, kanefa dia ampianaro izay hino anao Jesosy Kristy Tompo, hatoky anao Andriamanitra Ray, ianao izay mahefa sy mahay ny zavatra rehetra, araka ny teninao ny zavatra rehetra hain'Andriamanitra tao. Ampianaro ara ny tsiraray avy fanahy masina mba hiaino tsara izany bitsiky ny fanainao masina izany, ary dia ianao fanahy masina no hanamboatra anay tsiraray avy, hanamboatra ny fonay, hanamboatra ny sainay sy ny fanahinay, tahaka ny namolavolagnao ny tanimanga eo am-pelatananao tokoa ny izahay zanak'olombelona. Misaotra indrindra ry Kristy Jesosy, satria ianao ilay tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay, izay manoro anay mandrakariva ny lalana tokony handehananay, dia ny anaranay dianao Jesosy Kristy Tompo avy any Nazareta. Fantatrao Jesosy Kristy Tompo ny mpanomponao tsiraray avy, ary ianao Jesosy Kristy Tompo no efa nekenay andidy tsy hanapaka ny fiainanay, ary ny fanainao masina ny hanjaka sy hitoetra ao anatin'ny fonay, izay fo mety mbola ho fo vato, dia araka ny teninao hoe omeko fo vaovao ianareo, ary ny fanahyko nataoko anatinareo, ary omeko fo vaovao ianareo, ary dia hanova tokoa ny fo vatonay tsiraray avy ianao, ho tonga nofo, ho tonga fo nofo eo anatrehanao. Misaotra fanahy masina, mankasitraka anao izay Jesosy Kristy Tompo, ary dia ampianareo toetra mandrakariva eo amin'izany finoana fahatokinanao izany izay Kristy Tompo anio ampitso ary mandrakizay. Dia mitenena amin'ny alalan'izao vatsim-panahy izao ahafahanao mampahiranay tsiraray avy amin'ity andro anio ity. Aleluia. Amen. Manonona ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompo, ary ny fampiraizana avy amin'ny fanahy masina ho antsika tsiraray avy tratra ity maraina ity. Ny vatsim-panahy izay hanorenantsika ny finoantsika ahafahantsika mamakivaky ity tontolo andro ity dia hitantsika amin'ny boky ny Efesiana toko 7 andininy 12. Efesiana toko 7
2020 fakina amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ho an'izay mahay manao mihoatra noho ny zavatra rehetra, eny mihoatra lavitra noho izay rehetra angatahintsika na heverintsika aza araka ny hery izay miasa ato amintsika. Ho azy anie ny voninahitra ao amin'ny fiangonana sy ao amin'ny Kristy Jesosy hatramin'ny taranaka farany indrindra mandrakizay. Amen. Izany tenin'Andriamanitra izany no azahoantsika mandray ny lohateny hoe anio ny fotoana tokony hifoazana, na koa hoe mifoaza ianao anio. Mifoaza ianao anio. Fa maninona moa tsika no lazainy ny tenin'Andriamanitra fa mila mifoha itsika araka izany teny izany? Satria ny zanak'olombelona na itsika izay mpino na milaza fa manaradia an'i Jesosy dia miara-manaiky sy miara-mahafantatra isika fa tsy mora izany fanaranadia an'i Jesosy izany. Ary izao tontolo izao koa dia miara-manaiky sy miara-mijery fa ny fiainana indray dia tena sarotra. Ary izay indrindra no mahatonga ny tenin'Andriamanitra sy ny lohahevitra manao hoe mifoaza ianao anio, satria tiany itsika tsiraray avy hanokatra sy hanalehibe ny fisainantsika sy ny eritreritrintsika, ary indrindra ny hitsaharantsika tsy hijerevantsika ny fiainan'olon-kafa. Satria nahoana mila manana toe-tsaina vaovao izao sy ianao? Satria raha variana mijery ny zava-misy sy ny manodidina antsika isika dia ny fomba fanaony, ny fomba fisainany, ny fomba fiainany koa no lasa alaintsika tahaka, kanefa itsika dia natsoina hoe kristianina mitondra ny tapaka anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Ary matetika no tafalatsaka ao anatin'ny velam-pandrika taon'ilay fahavalo ny kristianina, satria lasa ny fahafinaretan'ny nofo sy ny sitrapon'ny nofo ary ny filanty nofo ity no mahatonga antsika ho tafalatsaka ao anatin'izany velam-pandrika izany. Ary izay indrindra no mahatonga ny Tompo hoe mila mifoha itsika, izany hoe mila miova itsika amin'ny lafiny rehetrarehetra mba hanaiky ho tarihan'ny fanahy masina. Raha ohatra fotsiny tsika andray ohatra ny jerevantsika hoe raha mieritreritra itsika hoe 200 € sisa ny ao anatin'ny kaontintsika na amin'ny trano fitahirizana, dia mieritreritra sy lasa fisainantsika lasa ny saintsika hoe ity vola sisa ato ity ve dia mety voaloha na vita izay sarja rehetrarehetra izay tokony ho efaintsika ao anatin'ny ray volana ohatra, ary dia eo tsika no mila manova sy mila mifoha ara-toe-tsaina sy ara-toe-panahy, satria lasa mandeha tsika ao anatin'ny fijerin'ny mason'ny maha-olombelona sy ny atao hoe ny raisonnement ny maha-olombelona. Ary izay indrindra no mahatonga ny tenin'Andriamanitra miteny hoe mila miova itsika amin'ny fisainantsika sy amin'ny eritreretintsika mba hanana fomba fijery tahaka ny fijerin'Andriamanitra. Satria izy miteny hoe izy ilay Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo dia mahay manao mihoatra noho ny zavatra rehetra. Andriamanitra ry avako dia manana ny hery sy ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Ary izany fahefana izany dia tsy azo faritana, tsy azo soritana, fa maharitra mandrakizay. Mety hiteny angamba ianao hoe ka tsy eo aminao ny toerana, fa raha izay zavatra izay tokoa no miseho sy mianjady, dia inona moa no zavatra mety miseho sy hitranga? Eo indrindra ny tenin'Andriamanitra no miteny hoe mila mifoha itsika, mila mitsangana itsika amin'ity andro anio ity, ary mila mino mahatoky fa ilay Andriamanitra
amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo dia mahay ny zavatra rehetra. Tahaka ny zazakely eo anoloanan'ny ray aman-dreniny dia mahatoky ny fikarakarana ray aman-dreniny ny zazakely satria fantany fa mandry voaivato izy rehefa eo ny ray aman-dreniny. Anio ry afako malala rehetra amin'ny tompo dia angatao ny fanahy masina sy ny fitariany ary ny fanatrehany dia inohy itokio fa mahay ny zavatra rehetra izy. Ary izay zavatra eritreretintsika fa tena sarotra tsy ahitana vahaolana amin'ny masony maha-olombelona dia izay no mahatonga ny tenin'Andriamanitra hoe hainy avokoa ny zavatra rehetra. Koa inona ary no atahorantsika? Inona no hahatonga antsika hanahy? Ny zava-dehibe dia mila mifoitsika ary mila mitsangantsika satria ilay manana ny fahefana tsy hitalany, manana ny fahefana tsy haifaritana, manana ny fahefana extraordinaire hoy isika dia ilay Andriamanitra, ilay Jesosy Kristy Tompo amin'ny alalan'ny fanahy masina no mampitsangana aisy anao amin'izany heriny sy ny fahefany izany. Ary dia minoa aza mieritreritra tahaka ny fijerin'ny hafa hoe izany Andriamanitra na izany Jesosy nonareo izany ve dia efa inona? Tsy ry havako. Mpanjino fa efa vitan'i Jesosy Kristy Tompo teo ambony hazo fijaliana avokoa ny zavatra rehetra. Ary angatao ny fanahy masina mba hanala ny eritreritra sy ny fomba fijerin'ny hafa satria izay zavatra miseho sy mitranga eo amin'ny hafa dia tsy ho voatery mihitsy anjoanao satria hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Ary ilay Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo dia mahay manao ny zavatra mihoatra izay eritreretintsika. Hain'Andriamanitra ataony amintsika tsy hoe mihoatra noho izay nangatahintsika sy nirintsika tamin'ny vavaka fotsiny ihany, fa mihoatra mihitsy noho izay azo ny saintsika heverina koa aza. Izany fampanantenana izany dia miankina sady feheziny ny fanatrehan'ny fanahy masina tanteraka ary ny heriny ary ny fahasoavany eo amin'izay fomba hitantanany malalaka tsara ny fiainantsika. Anio ry havako malala rehetra amin'ny tompo dia mila mifoha sy mitsangana izao sy anao amin'izao fotoana sy ora izao. Ary mila misafidy isika tsirairay avy ny hifoha. Mila misafidy isika tsirairay avy ny hino an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina. Mila misafidy isika tsirairay avy fa hita ny voninahitr'Andriamanitra sy ny fahalebiazany. Ary misafidiana koa lay tanan'Andriamanitra, lay tanan' Jesosy Kristy Tompo hiasa handray an-tanana eo amin'ny lafim-piainantsika tsirairay avy. Tianao ara ve nahita ny fahalebiazan'i Jesosy Kristy Tompo? Mifoaza ianao dia mitsangana amin'izao fotoana sy ora izao. Ary rehefa mifoha ianao ka hitanao ny fahalebiazan'ny fahefan'ny herin'Andriamanitra izany eo amin'ny fiainanao dia mandehana koa foazy ny hafa, foazy ny manodidina anao mba hiantso, hitady, hikaroka, handray an'i Jesosy Kristy Tompo ho mpamonjy sy mpanapaka ny fiainany dia ho hitantsika sy ny manodidina antsika ny famonjena sy ny fitahiana. Fa afakantsika tompoko. Misaotra anao izay ry Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina tamin'ity andro anio ity. Misaotra indrindra satria mitarika anay sy manaitra anay ianao mba hifoha
tsy atory ao anatin'ny toromasom-panahy, tsy atory amin'ny fijerevana ny manodidina, sy ho sondrinana ho safotry ny olam-piainana sy ny adi-tsaina sy ny adi-piainana sy ny zavatra maro samihafa izay mifamaofao eto amin'ity izao tontolo izao ity, fa manaitra anay ianao hoe mifoaza ianao anio, satria te hiasa eo amin'ny fiainanay ianao, ary te aneo sy te androtsaka ny fitahinao sy ny fiadananao mihoatra noho izay nangatainay. Ampianaro araran'ny tsiraray Jesosy hisafidy ny fo marina tokoa, hisafidy ny hino anao Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina, ary hisafidy ho tarihan'ny fanahinao masina mandrakariva, dia ho tanteraka aminay tokoa ny fitahinao, ny fahasoavanao. Te hitsangana tokoa izay Jesosy, ka hifoha hanara-dianao ilay tompon'ny fahefana rehetra any an-danitra sy tia-tany. Dia ny fifoazana feno sy tanteraka amin'ny alalan'ny fanahinao masina no ho tanterahanao amin'ny tsiraray avy izay ny haino izao vatsim-panahy izao. Fa ny voninahitra kosa, ny dera sy ny laza, dia anao ilay tompon'ny tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Alleluia. Amen.